hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny imprimerie adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Mbola faly hiona aminao indray ry mpiara-mianatra malala amin'ny alalan'ny lesona sekoly sabata ny tenako. Tonga amin'ny lesona fahatelo isika mitondra ny lohateny hoe ankasitrahana Andriamanitra, ankasitrahana Andriamanitra. Mialohan'ny tena amoaboasantsika izany lesona izany dia miaraka miondrika ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra tomponay masina sy tsara indrindra any an-danitra, misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao zahay noho ny fitiavanao sy famindrampona omenao fotoana ahafahanay mianatra ny lesona sekoly sabata eto. Iteza iaraka amin'ny Andriamanitra ary eo ny fanahy masina mba hitari-dalana anay. Anaran'i Jesosy. Amen. Gazakazaka be ny fotoana ry mpiara-mianatra malala. Lesona fahatelo amin'ny 3 volana voalohany sahady isika, izany hoe sabata fahatelo sahady ny sabata ary sabata iray sisa dia mifarana indray ny volana janoary. Ny andininy natao fitadidy moa dia izay voasoratra amin'ny Jefania 7 ny andininy 7:70 izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy: Jehovah Andriamanitrao no ao aminao, mahery izy ka hamonjy, iravoravo anao amin'ny fifaliana izy, hosondriana amin'ny fitiavana izy, hifaly anao amin'ny fiobiana izy. Toy izao ary ny fampidirana ny lesona. Nanantona ny rainy ny tovolahy kely iray 5 taona. Niaraka tamin'ny fanomezana kely tsy dia tsara fony loatra fa fetiny iray tamin'izay fotoana izay. Faly sy ny bitaka ery izy nanolotra izany fanomezana izany ho an'ilay rainy izay tiany. Aleo sary an-tsaina ange ny rainy milaza hoe: zanako, tsy dia ilaiko ny fanomezanao. Tsy misy na inona koa ange azonao omena raha teo e. Na inona omenao ahy dia izao ihany no mahavidy izany ho an'ny tenako. Na inona omenao ahy ihany koa dia volako ihany no hanaovana an'izany. Na ny fitaovana izay novidiako ihany no nahazoanao azy. Koa azony ihany ny fanomezanao. Tsy ilaiko na tiako izany, kanefa tiako foana ianao. Ahoana ny fomba fijerinao ny amin'ny fihetsika io raim-pianakaviana io? Mafy fo, feno fangatsiahana, feno tsy firahina, teny toy izany no tonga ao an-tsaina. Tahaka izany ve ny fihetsik'Andriamanitra amintsika ry mpiara-mianatra malala? Haitsika tokoa ve ny ankasitrahan'Andriamanitra? Na sarotra aza ny mahazo an-tsaina izany, na olombelona lavo, simba amin'ny fahotana ary mora mirona amin'ny ratsy azy izao sy anao dia afaka mahafaly an'Andriamanitra foana. Izany hoe tsy toy ny an'io raim-pianakaviana io ny fijerin'Andriamanitra antsika sy ny fanomezana entintsika ho azy. Ny fanohitra amin'izany aza dia izao ankasitrahan'Andriamanitra isika saingy amin'ny alalan'i Kristy irery ihany. Iary ho jerentsika ny lesona alahady. Sarabidy lavitra noho izay mety ho takatry ny sainao. Hitantsika tamin'ny lesona teo aloha fa tsy misy olona na dia iray akory aza na mpanota sy mpanao ratsy toy inona ka tsy tian'Andriamanitra. Rehefa mamaky ny Lioka 5:20 manomboka eo amin'ny andininy 1:10 ka hatramin'ny andininy 2:30 isika dia mahita ny fanoharana mahakasika an'ilay zanak'adala. Ary ao anatin'io fanoharana io no ahitantsika ny fangoran'Andriamanitra sy ny fitiavany. Rehefa nanao ny tantara io Jesosy dia hitantsika fa nangataka mialoha tamin'ny rainy ny anjara lovana ity
zanany. Izany fangatahana lova mialoha zany dia zavatra tsy fanao ary midika izany fa mandà ny rainy ary mandà ny ankonany ity zaza ity. Avy eo dia hitantsika fa no lanilaniny foana zany lovo zany, tonga mahantra sinoana izy ka nitsiriritra ireo kisoa izay nanan-kanina. Zao anefany no ny tsaroa fa manana sakafo, manana ambiampy ireo mpanompo ao an-trano rainy dia nanapa-kevitra ny ody izy satria nanantena ny ho tonga mpanompo. Mahatalanjona ny itony tantara. Misy anefa zao ohatra raim-pianakaviana raha tojo toe-javatra ohatran'izay ka hoe nandao azy ny zanany naka ny anjara lovany dia miverina. Rehefa lany ilay lova izay ho an'ilay zanany zany dia mety hiteny raim-pianakaviana hoe inona moa niverenanao aty? Efa nalainao nge ny anjara lovanao ianao koa efa nisaraka tamin'ny ankonana rahateo. Noho izany dahana foana miverina any amin'ny toerana nalianao tany satria tsy manana fonenana tointsony ianao. Mety mitombina tokoa izany fihetsika izany ary mety ho rariny raha amin'ny fomba fijery maha-olombelona. Ao anatin'io fanoharana io anefa dia tsy mba toy izany ny fihetsika ilay ray izay maneho an'Andriamanitra. Raha vakitsika ny Lioka 5:20 dia izao no voalaza. Fa raha mbola lavitra izy, izany hoe ilay zanak'adala zany, dia tazandrainy ary onena azy izy ka niazakazaka, dia namina ny vozony sady nanoroka azy. Amin'izany andro zany dia fihetsika tsy mendrika ataon'ny raim-pianakaviana izany hoe miazakazaka mivoaka ny trano hitiana olona iray izany. Teto anefa ity raim-pianakaviana ity dia tao anatin'ny fofeno fangorahana miazakazaka ny tsenany zanany. Avy eo dia nofihininy ary norohany ilay zanany izay efa nandao azy, zanany efa nany ilay nantsona mihitsy hoe lefa adala izany. Ary tsy vitan'izany fa naveriny indray ho isany ankohonana ilay zanany tamin'izay fotoan'izay, nanaovana fanasana lehibe. Ary izany ary mpiara-mianatra malala dia maneho ny fangoran'Andriamanitra ny olona tsirairay izay mamihy. Andriamanitra dia tiany olona rehetra izy ka na ninninona fahotana efa nataonao, ninninona toetra tsy mendrika nasianao azy, na ny fankalanao azy, na ny fandavanao azy, dia tadidio fa mangoraka anao Andriamanitra ary mahafaly azy raha miverina aminy ianao amin'izao fotoana izao. Mahafaly azy raha ohatra ka mitodi-doban-kany aminy indray ianao amin'izao fotoana izao. Ny mpiara-mianatra malala, ndao hiverina ho an-tokantranon'Andriamanitra isika, fa raisin'Andriamanitra ho ankohonana isika. Tahaka izany ny toetra n'Andriamanitra. Andriamanitra tsy manavaka. Andriamanitra tia antsika ary fantany fa nampania sia sy mpanota azy isika. Rehefa miverina aminy tanteraka, rehefa miaiky ny fahadisoantsika isika, dia raisiny amin'ny fo madio ary mangoraka antsika ilay Andriamanitra be fitiavana. Alatsinainy, miravoravo amin'ny fifaliana. Tsy haitomombanana ny asarobiditsika tsirairay eo mason'Andriamanitra, na dia sarotra amintsika aza ny mahazo an-tsaina izany. Izany no mahatonga an'Andriamanitra ho ravoravo ny amin'ny fanavoavony na dia iray monja aza. Dia nge ivijerentsika ilay andiny natao fitadidy ao amin'ny Zefania 4:17 hoe Jehovah Andriamanitra ao no ao aminao, mahery izy ka hamonjy, iravoravo anao amin'ny fifaliana izy, hosondriana amin'ny fitiavana izy, hifaly anao amin'ny fiobiana izy. Rehefa jerevana io andininy io dia saika voangona ao amin'io andininy tokana io avokoa ny teny Hebreo rehetra maneho hafaliana sy haravona. Manorotsoritra ny fifalian'Andriamanitra ny amin'ny olona izay navotany izany. Toa saika tsy ampy mihitsy aza ny teny anambarana ny halehiben'izany fifalian'Andriamanitra izany amin'izany andro izay anavotany ny olona izany. Maro ihany koa fa
ao amin'io andinina io ilay hoe ao amin'ny olony no misy an'Andriamanitra. Ny famitrahampihavanana vokatry ny fifandraisam-pitiavana dia miaraka amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Eto dia ao amin'ny olony Andriamanitra, tahaka ilay ray nahatazana ny zanany raha mbola lavitra dia niazakazaka nitiana azy. Tiantsika zanak'olombelona Andriamanitra ary isika tsika mba hanana karazana fitiavana izay tokony hampiaritsika sy asehontsika eo amin'ny manodidina antsika. Jerentsika ny Efesiana 5:5, ny 5:20 ka hatramin'ny 7:20. Izao no voalaza ao: ianareo lehilahy, tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana, ka nanora ny tenany hamonjy azy, mba hamasina azy amin'ny hanadiovany azy amin'ny rano fanasana amin'ny teny, mba ho raisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentimpentina na fiketronana na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny. Dia tahaka izany koa ny lehilahy tokony ho tia ny vadiny tahaka ny tenany ihany, izay tia ny vadiny dia tia ny tenany. Miantso ny lehilahy ho tia ny vadiny tahaka ny tiavan'i Kristy ny fiangonana, ka nanora ny tenany hamonjy azy, sy ho tia azy tahaka ny tenany ireo andininy ireo. Tsy manasongadana fotsiny ny fitiavana tsy tia tena sy mahafohy tena tokony hanana ny lehilahy amin'ny vadiny io andalan-tsoratra masina io, fa mampiseho koa ny fitiavan'i Kristy ny olony na ny fiangonana izany tahaka ny tenany ihany koa. Talata ankasitrahan'Andriamanitra. Misy fanontaniana maromaro reto. Ahoana no mety hiarovan'Andriamanitra an'izay olombelona vovoka sy mandalo, monina eo amina planeta bitika iray eo anivon'ny tontolo lehibe iray, izay heverina ho midadasika tsy misy fetra? Ahoana no mahatonga ny olombelona hanana tombam-bidy lehibe toy izany eo mason'ilay avo indrindra, tsy to, izay tsy orina inona na inona? Lafiny anankiroa no azo anazavana ireo fanontaniana ireo. Ny voalohany dia amin'ny fomba ahoana no ahazoana mampifaly an'Andriamanitra, ary faharoa indray amin'ny fomba ahoana no ahafahan'olombelona mitondra fifaliana ho an'Andriamanitra kanefa mpanota isika. Hitantsika tamin'ny lesona teo voalohany resantsika teo aloha teo fa mahafaly an'Andriamanitra ny olombelona satria tiany, ka mihevitra izay mahasoa azy ireo indrindra izy. Etsakirana nefa tsy mahafaly an'Andriamanitra ny olony rehefa manao ratsy. Ao amin'ny ohabolana 5:15 dia mampianatra antsika toy izao no voalaza ao: ny fanatitry ny ratsy fanahy dia fahavetavetana eo mason'i Jehova, fa ny fivavaky ny marina no sitrany. Fahavetavetana eo mason'i Jehova ny lalan'ny ratsy fanahy, fa izay fatra-panaraka ny fahamarinana no tiany. Raha jerentsika ireo andinindreo dia tsy mampiseho fotsiny hoe tsy tian'Andriamanitra ny ratsy, fa asehony koa fa mahafaly azy ny tsara. Atao mifanindran-dalana eto ny fifalian'Andriamanitra sy ny fitiavany. Izao no voalaza ao amin'ny Salamo 4:109. Jehova tia ny marina. Hoy koa ny Korintianina 2:5-7 hoe ny mpanome amin'ny fifaliana no tian'Andriamanitra. Mario aloha fa tsy milaza tsy akory ireo andininy ireo hoe ny marina ihany no tiany Jehova, na koa hoe ny mpanome am-pifaliana ihany no tian'Andriamanitra. Tiany olona rehetra Andriamanitra ny mpiara-mianatra malala, saingy mba hampisy heviny izay voasoratra eto dia azo inona fa izao no tiany ambara: amin'ny fomba manokana no itiavan'Andriamanitra
ny marina sy ny manome ampifaliana. Lesona alarobia vato velona. Ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe ahoana no mety hahatonga antsika izay olona lavo sy mpanota ankasitrahan'Andriamanitra izay masina? Ahoana no mety hahatonga antsika izay olombelona lavo sy mpanota mba ankasitrahan'Andriamanitra izay masina? Na tsy mbola nanao fihetsika na inona na inona akory aza ny olombelona dia efa nandrotsaka ny fahasoavany Andriamanitra. Raha tsy mbola niteny na inona akory aza isika dia efa nanantona antsika Andriamanitra, nanolotra fahafahana ho antsika mba handray na handaha ny fitiavany. Araka ny voalaza ao amin'ny Romanina 5:9 manao hoe fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Araka izany andininy izany ary namako dia izao azontsika atao ny mihavana amin'Andriamanitra sy ny ankasitrahana eo masony amin'ny alalan'ny finoana ny asan'ilay mpanafitra antsika dia tsy iza fa Jesosy Kristy irery ihany. Izao ihany koa tsy misy zava-tsoa hain'ny olombelona lavo omena an'Andriamanitra raha tsy miditra an-tsehatra Andriamanitra. Noho ny fahasoavany sy famindram-pony dia nanolotra vahaolana amin'ny alalan'i Kristy izy. Ao amin'ny Petera 1:2-5 dia ahitantsika fa amin'ny alalan'i Jesosy Kristy no ahafahantsika manatitra fanatim-panahy sitraka Andriamanitra. Kanefa raha tsy amin'ny finoana dia tsy misy azo atao azahoana sitraka aminy. Hebreo 1:10. Ary izao amin'ny alalan'ny asa fanelanelana nataon'i Kristy irery ihany no anaovan'Andriamanitra antsika ho mpino tanteraka amin'ny tsara rehetra hanao sitrapony ka hiasa ao anatintsika izay ankasitrahana eo masony izy amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ho azy aniany voninahitra mandrakizay. Amen. Hebreo 13:20. Naharitra ry mpiara-mianatra manaraka dia izao noho ny asa fanelanelana nataon'i Kristy dia isaina ho marina eo mason'Andriamanitra isika. Ny famarinana Kristy irery ihany no azo ekena ary ireo izay mamaly ny antso-pitiavan'Andriamanitra dia isaina ho mendrika noho ny fanelanelanana izay ataon'i Kristy io, hovaina hitovy aminy ary manao izany asa fanavotana izany ho antsika izy. Alakamisy tanjona mendrika. Noho ny alehiben'ny famindram-pony sy ny fanelanelana nataony dia mahita fifaliana foana Andriamanitra na dia amin'ny fihetsika tsara bitika indrindra asetritsika ny fitiavany azy. Azo isaina ho marina ho isan'ny mahalala an'Andriamanitra izay olona miaraka amin'ny mandrakizay ao amin'ny fitiavana tanteraka isika tsiraray avy amin'ny alalan'ilay hanomendrika ho tiavana sy tanteraka amin'ny fahamarinana. Io no fanantenana lehibe azoana fanavotana. Miasa ataon'i Kristy ho antsika any an-danitra. Ao amin'ny Marika 7:17 sy hatramin'ny 9 dia hitantsika fa nisy an'ireto mpianatra izay namoaka diamonia nefany tsy natafavoaka izany. Tamin'izay fotoan'izay dia atao very fanantenana ny rehetra kanjo. Tonga Jesosy nilaza tamin'ilay mpianakaviana hoe hainao hoe ny zavatra rehetra dia hain'ino? Dia antsika moa izany eo amin'ny 7:20 dia andranomaso no namalin'ilay dadan'ilay zazalahy
Ahitantsika amin'izany amin'ny 2:7 amin'ny marika 5 hoe mino aho, vonjeo ho afaka amin'ny tsy finoko. Mario eto fa tsy nilaza Jesosy hoe miverena ty amiko rehefa manam-pinoana bebe kokoa ianao, fa niantson'ilay mpianakaviana kosa izay manao hoe vonjeo aho ho afaka amin'ny tsy finoko dia ampy izay. Tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'Andriamanitra ary namako raha tsy amin'ny finoana ihany. Kanefa eken'i Jesosy na dia finoana kely indrindra aza, ninona finoana izay tenentsika hoe ngeza na kely fa na kely indrindra aza ny finoantsika dia azon'Andriamanitra atao ny mandray izany ary asika atao ny mandray sitraka avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'io finoana io. Hoy izany dia izao, afaka manao fihetsika ankasitrahan'Andriamanitra isika amin'ny alalan'ny finoana sy ny asa ataon'i Kristy ho antsika, dia tahaka ny ray mpianakaviana anankiray izay faly rehefa mitondra fanomezana ho azy ny zanany na dia tsy misy vidiny akory aza izany. Ny apôstôly Paoly dia manosika-hevitra antsika ao amin'ny Korintianina 2:5 Hoy izao ny voalaza ao: koa dia ataontsika ho vonona itsika no mba ankasitrahany antsika na mitoetra na tsy mitoetra, fa isika rehetra dia samy tsy maintsy ho hita toetra miharihary eo amin'ny fitsaran'i Kristy mba andraisan'ny olona rehetra izay zavatra ataony tenany dia araka izay nataony na tsara na ratsy. Tokony angataka amin'Andriamanitra isika mba hanova ny fisainantsika hevitra izay mahasoa indrindra ireo olona tiantsika sy anampitiavana ho an'ny hafa ihany koa. Ao amin'ny Romanina 12:17-17 dia izao no voalaza ao: mifankatiava araka ny fifankatiavam-pirahalahy, mitary lalana ho amin'ny fanomezam-boninahitra, mahazo tofa aza malaina ary aoka fanafo amin'ny fanompoana ny tompo, mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, miantra ny olona masina araka izay ilainy, mahazo toa mampiatra ny vahiny. Izany ry hava-malala no tanjona tian'Andriamanitra ho tratrarina eo amin'ny fiainantsika. Ny ahafahantsika manampitiavana, ny ahafahantsika tia vavaka, tia namana, ny ahafahantsika mifaly amin'ny fanantenana, miaritra amin'ny zavatra rehetrarehetra ary miantra ny hafa ihany koa. Izany no sitrak'Andriamanitra ary toetran'Andriamanitra izany, tiany mba hampitaina amintsika izay antsoina hoe zanany ihany koa. Entsika andalinana bebe kokoa ny lesona dia misy andalateny izay voasoratra ao amin'ilay fitiavana mandresy 3:7 mitondra ny lohateny hoe aza malahelo ny fonareo. Izany moa dia amin'ilay fizarana farany amin'ny zoma izany. Toy izao no voalaza ao anatin'io boky io: diso fanantenana ny tompo rehefa ambany fihevitra ny tenany ny vahoakany. Tindra manombana ny tenany araka ny vidiny nataony tamin'ireo lova nofidiny rian'Andriamanitra izy ireo. Raha tsy izany dia tsy nalefa ny zanany anao iraka mandany be toy izay anavotana azy ireo. Manana ny ampiasany azy izy, koa nahafaly azy ny nanaovan'izy ireo fangatahana ambony indrindra aminy, manomeza ny voninahitra ny anarany. Mahazo manantena zava-dehibe izy raha mino ny teny fikasany. Midika zavatra betsaka nefa izany mivavaka amin'ny anaran'i Kristy izany. Midika izany fa tokony anaiky ny toetra mampanainy isika, maneho ny toe-tsainy ary anatanteraka ny asany. Misy fepetra ny fanatanterana ny teny fikisan'ny mpamonjy. Raha tia ainareo izy dia hitandrina ny didiko.
tsy mamonjy ny olona ao amin'ny fahotana izy fa ho afaka amin'ny fahotana, ary izay ty azy dia ampiseho ny fitiavany amin'ny alalan'ny fankatoavana. Avy amin'ny fo ny tena fankatoavana marina rehetra, asan'ny fo miaraka amin'ny Kristy izany, ary raha manaiky isika dia ataony mitovy amin'ny tenany ny eritreretintsika sy ny zava-kendrentsika, ka ny fotsika sy ny saitsika ampitoviana indrindra amin'ny sitrapony. Any ka rehefa mankatoa azy isika dia tsy manao afa-tsy ny manatanteraka ny fironana ao amintsika ihany. Sitrapo voadio sy noamasinina dia ahita ny fifaliana ambony indrindra eo amin'ny fanaovana fanompoana azy. Rehefa mahafantatra an'Andriamanitra, satria tombontsoa ho antsika ny mahafantatra azy, dia anjary fiainam-pankatoavana mitohy ny fiainantsika. Ny fankafizana ny toetra mampanahy Kristy, ny firaisana amin'Andriamanitra dia ahatonga ny fahotana ho maharikoriko antsika. Ilay fitiavana mandresy takelaka 4:500 sy 7:500. Toy izay indray ny lesontsika tamin'ny herinandro izay nodiavintsika teo iny ry mpiara-mianatra malala. Mino fa misy azo noraisina tao anatin'izany lesona izany, fa isika dia ankasitran'Andriamanitra rehefa manantona azy amin'ny fo madio, manantona azy tanteraka ka manala ny fahotantsika isika izay efitra mampisaraka antsika aminy. Fa andao isika hiverina amin'Andriamanitra, ilay Andriamanitra fitiavana sy marina. Miaraka manondroka ny lohantsika isika hivavaka. Andriamanitra tomponay io, misaotrany amin'ny lesona sarobidy izay nomenao anay, ary aoka izany lesona izany mba hampiarina ahy eo amin'ny fiainanay, ahafahanay manana fiainana mandroso amin'ny fanomponanao sy fiainana mifanaraka amin'ny sitraponao. Misaotrany amin'ny fitiavanao anay, tahaka ny ray izay tiany zanany ary mikarakara ny zanany mandrakariva, eny mihoatra lavitra noho izany azy ianao, dia ankasitrahanay ianao izany fitiavana tsy takatry ny sainay izany. Apetraka epetranao ny fiainanay rehetra, mety eza tsy afoy na hasaraka anay hatrany ianao Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy no hanoloana ny vavaka. Amen. Dia manao velomanao ny namanao Patrick Rafariniony, ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko. Famerenana ny lesona sekoly sabata ho an'ny lehibe arahinao eto amin'ny Hope Fire Radio miaraka amin'ny Imprimerie Adventiste. Hitako ny teninao ka nohaniko, hitako ny teninao ka nohaniko.